Salama be. Salama boga ni mala vula. Akur skatu. Sare. Volohany ravoravo ny tenako satria niona aminareo ary tiako no milaza aminareo fa za tsy manadino anareo na tsy hitanareo efa misimisy any ny zavatra efa narositsika ato kanefa mbola manana tanjona maro tsika ka noho izany tsara ny mitafatafa tsara ny fampiresaka mivantana mba tsy solotena ihany no alefa ka noho izany tiako no milaza aminareo fa efa ela loatra no adino izany fototanana mbalavola izany raha misy ny asa atao dia asa zara famanao no misy ato resaka nareo avy hatrany teo misaotra besaka misy le député fa vita ny ponay nefa zao na eno ohatra ny anaran'olo hafa no samboka nanao azy misy sa tsisy raha zay za na eno an-trano any fa hoe misy olo hafa nanao azy olo mbavambahoaka ny latsaka hafa manino moa miaboky raha vitan'olo ela raha reo nipetraky teo anao tsy nanao azy ary nareo miasa tsy manao asa raha tsy agnatin'ny propagande tsika tsy zatra an'izay raha miasa no natao fa tsy asa anatin'ny propagande satria tsika rehefa miasa amin'ny fotsika no anaovantsika azy fa tsisy intérêt-tsika miaraka dia ny fahafahany fahasahiranantsika zany no targetratsika tsy mety ary tsy fatao ny fanaovana asa atao anatin'ny propagande manana fotoana lava tsika afaka andesena lahatra ny vahoaka fa mahavitanao tsisy nafantatra atsika fa tamin'ny taona 2019 dia nanaovana propagande teto fa hoe amboarina io lalana io vita izy am'izao sa tsy vita tsy vita satria natao fangala vato natao fakana vato ny vahoaka ny Ambalavola na tsy lany zay tamin'ny taona 2019 za eto mahasamby joro aminareo fa na misy solombavambahoaka roa teto Mahajanga tsy nahavita ny vitatsika porofoitsika fa tsy hoe tsy anatin'ny fitondrana tsika dia hoe tsy anao zavatra na misy milaza hoe tsy maintsy miaraka amin'ny fitondrana anao zay fa mahavita zavatra tsy marina zany fa magnino asa vitanay tsy vitanareo vitanay tsy resinareo nefa nareo niaraka amin'ny fitondrana normalement raha ny zava-misy eto amitsika tokony farany tanàna Mandroso Mahajanga satria ny rehetrarehetra orange rehetrarehetra dia niaraka amin'ny fitondrana inona ny misy fiamorana no hita tsy fandrosoana no iainantsika matoa lalana amitsika ato tsy vita ny ato amitsika ato maizina dikan'izay tsisy asa vita ato ary tsisy fivoarana ato tsisy fandrosoana ihany koa diso etsika ny filazana fa hoe andao hiaraka amin'ny candidat-mpanjakana vo afaka mampandroso satria io ihany no afaka miara-miasa amin'ny fitondrana mpanatanteraka anga firenena tigna ny orange angana ny firenena tigna ny TGV ity any malagasy zay mantonga azy hoe firaisankina any malagasy rehefa filoam-pirenena ny olona anankiray dia filohan'ny malagasy rehetrarehetra diso ny filazana fa hoe tsy maintsy candidat andreo anao vo afaka miresaka ministra tsisy lalàna manao an'izany ary tsy marina zany rehefa mahavita anao miady ny tombotsoam-bahoaka vitanao ihany miaro an'io na tsy ao anatin'ny fitondrana ianao besaka ny profo fa atsika milaza an'izany misy député tiako Madagasikara Fidèle Razarapera tsisy tsy mahafantatra an'izany mpanohitra raha misy olo manohitra voalohany Madagasikara eto ny voalohany raha tokony izy tsy manamboatra zavatra ny fanjakana namboarina goudronné lalandreo tsara lavitra angambany familiny RN4 vita tsara mpanohitra io tsy marina zany fa izy mavita miady
tanàna ndray sopotry ny vary eto Madagasikara voalohany niady izy mba ho vitany lalana mba hafany vokatra rehetrarehetra avy ao mivoaka tombotsoam-bahoaka zay tombotsoam-pirenena izay satria izy niady izy tsy manaika ho very ny tombotsoam-bahoaka fa ny misy amintsika eto ny fanohitra amin'izany miaraka amin'ny fitondrana nefa tsisy zava-bita tsy misy raha laitsika tombatombana foana misy olombavambahoaka atsika eto anatiny 5 taona dia manana tahirim-bola eo amin'ny 12 milliards 500 millions 12 milliards 500 millions ho an'ny député anankiroa namboarina pontsika ty nefa vola hotelo lanina amin'io eo amin'ny 5 millions ngambany maximum nefa misy 12 milliards 500 millions zeronareo elanelana amin'izany dikan'izany nadino mba tsy ilazako hoe tsy tiandreo tsika mbala vola ato nefa tonga amin'izao fotoana zao tsy tonga aty tsy mavita miatrika atsika aty mandefa mercenaire manana cahier zay mba fomba fiadindreo ho vidina zany vahoakany ambana vola manaiky an'izany nareo ekenareo ve vidina 25 000 ekenareo vidina amin'ny 50 000 francs zany toetsain'olona mitondra atsika eto fifidianana vahoaka fa tsy fifidianana ary hainay olo mpividy olo ato manainga mavesatra ny vahoakany ambala vola isambotra tsisy atakandro andre olona reo amin'ny androny alarobia ary atolorona anay eto niza izy fa izay no mendrika azy reo tsy olona anatsara fiarahamonina fa anambaka vahoaka ianao no mahazo ranoranony ka lazainao fa io pont vitany député nareo tsy vitandreo tsika nanao an'io ary namena maimaimpona ho izy lazaiko teo zay tsisy tamby fa rehefa matsapa anao misy ny tanora mandraindraikitra isorako anareo tanora ato zay nitsangana anareo tsy nihafahafa nangataka fiaraha-miasa dia novaliana izany zany no atao hoe fifankatiavana fa tsy hoe tsisy zavatra ataonao anatiny 5 taona dia rehefa aveo hividy vahoaka miverina koa 5 taona manaraka mividy vahoaka zany efa ilaozany toetrandro efa tsy mendrika antsika iaina amin'ny zavatra ohatran'izay ka noho izany raisinareo ny hoavinareo raisinareo an-tanana fa tsy amena olona zay tsy miraharahantsika lazaiko 12 milliards 500 raha mba 500 millions amin'io mba nahavitana beton ty lalana ty mivoaka ary rehefa tsy havita goudron ihany fa tsy foindreo izany ka noho izany iezaka anao tandrifantsika atsika afaka mampanantena ao amin'ny volany siadytsika anamboarantsika an'io lalana io ampitapitaonareo zay tsy maintsy ho raitsika ny tanana fikarakarana azy io tsy ho vita indray mandeha fa tsy maintsy atomboka zany ny toe-tsaina mampandroso fa sasany tsy mampanantena mihitsy defa tapitra ihany ny mandaa tsisy zavatra mandeha avy amin'ny fitenenana hoe oeraoerany be fa ny zava-bita tsisy ka tsika zany mirahina tsika manomboka zao ho avy afaka maray manao faradoboka tsy diko mihitsy nareo zay no nomezako lanja anareo mirahina tsika miaraka amin'ny voavolana firaisankina andao tsika ifidy apary taonareo fiarahamonina atsika eto olo azay tsika rehetrarehetra ny vahoakany ambala vola fa hoe hanova atsika amity hanova atsika hiala amin'ny izay mifahazaran-dratsy marina misy ny teny hoe sarotra miala amin'ny mahazatra zany araky ny resaka taloha hoe sarotra miala amin'ny mahazatra aleo zany tazomina foana ny mahazatra tanafa ratsy zany io tazomina tsy tazomina solona mbola misy fitenenana koa amitsika malagasy manao hoe tanàna verisampo reto efa tsy hita reto zany efa tsy hoe sarotra miala amin'ny mahazatra fa apetraky tsika mile anankiray hoe tanàna verisampo manolo ny tsaratsara hovaina lokony mahajanga
ovaina lazany Mahajanga zay no andrasantsika amizao mba tena solombavam-bahoaka mijoro fa tsy solombavan'ny mpitondra na solombavan'ny kibonao. Zay zavatra zay tokony ajanontsika manomboka izao. Tsika tsy manompo olombelona fa tsika mijery hoe ahoana ny resultanao, voaronao ve tombotrom-bahoaka, mitsangana ve anao amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina. Rehefa tsy ao zay kritera izay dia tokony tsy fidina solombavam-bahoaka ny olona anankiray. Io tsy lova ary tsy misy olona natao hitondra mandrakizay fa rehefa tsy mety soloantsika satria volantsika no manakarama azy ireo. Volam-bahoaka no manakaramany karaman'ny député, volam-bahoaka no manakaraman-karaman'ny ministre, ny sénateur, ny président de la république. Dikan'izay masina isika vahoaka. Zay no mahatonga fitenenana hoe ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Satria miandrandra zavatra tsara tsika io ary tsisy vahoaka ratsy zany fa ny vahoaka tsara izy rehetrarehetra. Fa rehefa tsika mitondra tsika filoham-pirenena tsy miantra tsika ireo mpitondra, tsy miantra tsika, tsy mijery atsika afa-tsy tombontsoa samirery rendrika ihany ny firenena. Zay mahatonga tsika mijaly lava io miandrandra fampanosoana lainga no azotsika ary tsy lainga moramora fa tena lainga ratsy mihitsy. Ampananterena zavatra tsy atao, zavatra angataitsika hafa raha tsika zao izy eo mangataka hoe mba namboarana ty lalana ty koveta mendreo. Nefa raha vidiny koveta zay nomena tsika mbana volato na vitanana namboatra ny lalana beton na mba navitatsika nanao ny pont au moins, fa tsy zay nefa zavatra misy zarena koveta atsika nefa pont io tsy azo andehana atsika. Problème tsika ato zao jiro tsy ampy, tokony ampitomboina ny herinaratra. Tsika misy ny betsiboka very eo foana isan'andro, very manino sitrandrahana dilestage isan'andro. Ino vaolana misy? Jiro kapoka, jirony akoho, tsy mamaha olana zay fa problème mapetra satria zavatra ataonao androany rapitso fa simba. Zany daholo ny akamaroany zavatra misy amintsika eto. Tsy manazava ny tanàna ty, tsy manazava ny tanànatsika ty reo raha tsy amin'ny fotoana propagande. Jerenareo tsara remarque onareo, tsy miasa ny mpanao politika raha tsy ao anatiny propagande. Zany hoe fitahindreo zany tsika, ka rehefa olona mamitaka anao fitao koa. Mizara reo raiso, manome reo raiso fa ny safidinao zany nitazorinao, tsy manovanao. Ovao afaka ao tonga eo iafaranitsika zany sendra olona manjary foana fa ny olona tetena iny tsy miady amintsika. Ny olona miexploité na manao toatra ny vahoaka tsy namatsika, tsy zatra an'izay tsika fa tsika miandrandra foana fampanosoana satria tsika tsy vahoaka voaozona fa mitady zay tsara zay tsika ary manatsara hatramin'ny farany. Zay izy vahoaka any ambala vola, ny olona vao fitakindray mandeha indroa mandeha fa rehefa intelo izy efa hadalana ny anaran'izay satria tsika tsy te hiovaka. Na mino tsika na hivavaka tahaka ny ahoana, ny olona tsy manova ny tenany izanahary io tsy manova azy. Ianao tia zavatra ratsika dia meritreritra misy zavatra tsara ho azonao, anao tsy miezaka meritreritra ho tafita tsy miaraka io. Zay le hoe manofy arazatom-padrina. Ka tsika mbala voly eto tsotra an'izay efa tonga sainatsika tatry ho voafitaka amin'le 29 afaka pitso fa tena hijoro tsika hiaraka amin'ny firaisan-kina miaraka amin'ny candidat numéro firy hoe numéro firy andao tsika nova ny tantaratsika eto. Zay angamba no izy satria zay mbola misy toerana alianay koa ka misaotra anareo rehetrarehetra mpanaraka ireo nanoana tsy ankalavaka eto tampon-tanàna Mahajanga zay nanome fitiavana. Ianareo namana mpiara-miasa, ianareo chef de zone, ianareo mpanoana na ny zoky na ny zany rehetrarehetra, isaorako ianareo fa fantako ny fitiavanareo ahy ary zaho koa makaty anareo ary volona iara-dia aminareo mandrakariva na misarotra izany na ankafaliana izany na ankasarotana.
zay no izy a makasitraka tompoko la makatelina tompoko va